Za efa nampianatra tenin'Andriamanitra efa 5 taona zao, 5 taona fianarana baiboly an-trano, 5 taona ny asa tao tamin'ny fiangonana tao Saint-Louis, de efa feno 20 taona zao ny asa fanompoana arak'izao maizy zao, de tao anatin'ny anarivony fivoriana zay nataoko, de 2 tam'ireo ihany no tsy teo iray fivoriana feno, de ndray fivorim-pampianarana no ny aretina fa niambiny izay 5 taona rehetra izay narovan'Andriamanitra. Mba ianareo ve tena mampagaga amin'izany? Tena zavatra tsy mampino mihitsy zany zao, de mila mankalaza zavatra ohatran'izany sika izay niazonan'Andriamanitra antsika. Nisy vehivavy nizara tamiko re mandeha nanao hoe hitanareo mijoro vavolombela matanjaka daholo, namako saika manana fijoroana matanjaka ohatr'izany foana, fa hoy izy hoe hitanao za tsy de nana zavatra hoe mavesatra be nitranga tamiko zany ka hoe tsy maintsy nireseko, ka de hoy izy hoe nisy fotoana niresaka tamin'Andriamanitra hoe za atao tsy manana zavatra ohatran'izany, fa hoy izy hoe nenao de za miazona anao. Zareo mila mankalaza sika na de ioery fiazonan'Andriamanitra ny fiainantsika io azy, mba firy nisan'izany hoe fiara tsy simban-dalana zany no ny anjelin'Andriamanitra miaro antsika. Misy mahatsiaro ny fanahy misandratra ve androany? Mba misy olona mahatsiaro ny vesatra netiny niditra teto miala eo atsorony ve izao? Tsaro fa hitako ohatrany mila miverina kely am-piandohana aloha zao zany. Raisiny andraikitrao, apetrao ny fanahiana. Aza mba miala eto ka hanompoka namikasika ny olanao ndray. Raha afaka manao zavatra momba izany ianao de ataovy zany, raha tsy afaka kosa de meo an'Andriamanitra zany. Fa ao anatin'izany asehoy ny fatokianao azy amin'ny fandrosoana sy ny fahasahiana tanteraka mankafy ny fiainanao. Misy zao ny fetin'ny Paska, mampiseho fisaorana an'Andriamanitra zany amin'ny fiandohan'ny fararanom-bokatra, ny fetin'ny trompetra ihany koa aveo, ndray androm-pifaliana anehoana fifaliana sy fisaorana an'Andriamanitra. Ny andro fanadiovana koa dia andro lehibe iray, ny andro nanesorana ny fahotana tamin'ny olona ka namerenana ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fifandraisana tamindray. Zany koa zao de mendrika anokanan'andro mihitsy, tsy ho atao isa-taona ve? Re olona za tena ankalaza androany satria ny fahotako rehetra efa navela daholo. Wow, tsy mila mandovidy ny hafa nalohan'i Jesosy. Fetin'ny tabernakely koa zao de fety atao 7 andro. Zany zao de fankalazana ny fiarovan'Andriamanitra sy fitarihany. Tena tiako zany. Hitako hoe mety misy zavatra tsy hitatsika amin'ny fijerena kokoa andreny, de ainareo hoe maninona no tsy voatery anao zany ho didy intsony sika ankehitriny, satria ireny zany tsy haiko alofa nanisa 8 teo angambany amin'ny baiko-pankalazana, fa avy eo na reny aza natao fankalazana foana isaky ny misy fandresena, tahaka ny tamin'ny Emi navita ndrindrina zay nankalazana izy ireo, tamin'ny Estera nahazo fandresena de Hamana ratsy kosa na antony nanao fankalazana, isaky ny misy fandrosoana sy nytozany zareo de manangana altara kely zareo de manao fiderana sy fankalazana eo, fa de tena mankalaza ny fandreseny foana izy ireo. Fa hitako to tsy mba maka fotoana anaovan'izany sika, hitako fa tsy tena maka fotoana zany sika zay tokony ankalazantsika ny fandresentsika zany angena, de ohatra fotsiny hoe hitanareo araka ny lazaiko fandehanana miara misotro kafe amin'ny namana, mba mila maka fotoana sika isainana ny hoe navita zavatra de mba aka fotoana ankalazana zany. Fa Andriamanitra nitakireo fankalazan'ireo, fa hitako fa zay azon'izy ireo tamin'ny lalàna de azontsika amin'ny fahasoavana, ka raha afaka natao tamin'ny lalàna matetika zany de hitako hoe tokony mba hiaina amin'ny toetra mpankalazana foana ihany koa sika amin'ny fiainantsika. Amen. Tena tsy vitako zany Joyce, za tena isandreny olona be fetsepo ireny za, ohatra tsy tena faly zany azonao. Manana boka an'izany aho. Ny zany miaina mihoatra ny fetseponao, afaka mivoaka ianao androany de mahazo zany. Amen. Fa de fety makany amin'ny fetiny azy ireo. Andriamanitra tia fety. Hoana moa zany raha misaina isa-maraina aloha ilay vao mifohina, mbola fety hafa indray ty. Hitanareo, amiko ny fahafanao tonga amin'izany amin'ny fiainana de tena magaga, satria za mihitsy no isan'ireo olona be fihetsem-po. Aza mitabataba ao mieritreritra azy ao.
misaina matetika ny fomba mako reo ola koa manana ny lanjany zao tolo zao eo atsoroka foana mila mandraindraikitra ny amin'ny zavatra rehetra miandry ahy amin'ny zavatra rehetra daholo ny olona fa tena miteny anareo ny marina afaka mianatra mankafy ny lalanareo nareo aza de kizitina loatra amin'ny hoe roviana no tratranao ny fiantsonao ka tsy mba mankafy ny lalanao mihitsy lalam-piainana nge mbola lavitra kokoa no lay fotoana kely tratrarinao amin'ny fiantsona iny de manana vaovao anareo rehefa ho tratranareo ny fiantsona zay ho tratrarinareo zao de akaina kely vetivety eo nareo de hiatrika zavatra fandray nareo amin'ny fiainana satria Andriamanitra namorona antsika mba hisy tanjona foana fa tsy maintsy miatrika zavatra foana sika de mahatratra zany de miatrika zany de mitombo koa fa raha tsy afaka mankafy ny fandehanana amin'izany sika de kely ihany ny fotoam-pifaliana eo amin'ny fiainantsika manontolo amen ka mianara fomba fankalazana ndao mba hianatra ankalazany fandresena na ho lehibe zany ao kely ary tsinkeritaona naterana tsy aza mindra amin'izany tena mbola miantitra indray ahy zany tsy miraraha zany aloha fa tsy olana zany ho zao mamenatra zany hitanareo zao mbola mihoatra nolay mitombotoana ray zany fantany anareo aho zao raha to ka mankalaza fety sika ho an'ny heritaona zay saika anaovan'ny olona rehetra fety ho an'ny zanany rehefa tonga heritaona izy ndrehetra manao an'izany fianakaviana rehetra koa tonga ao daholo de zatra izay koa lay fety rehefa miditra ny faharoa taona de aveo ny fahatelo de mitoy zany raha manary fety lehibe sika ho an'ny taona ray karazam-pety manao ony zany ny atsika rehefa tonga ny taona 50 na 80 na 30 na 70 wow hoy hoe masaino ihany fa manino sika ny mankalaza zany vao navita taona ray marine manino sika ny mankalaza olona hoe wow ndao anao fety fa heritaona ianao zao amin'ny taona ho avy amin'ny 4 jona de ho 70 taona zao za aloha de tena anao fety ary tsy ho fety ny ray andro fotsiny zany fa tena ho herinandro mihitsy zareo anao fety sika ao anatin'ny taona ray ny fonao de midobika eo amin'ny mbalo amin'ny 30 tapitrisa eo imbalo amin'ny 30 tapitrisa no mitepo mipômpy raha eo amin'ny 5 hetsy isa mandritra ny 4 kilometatra hatramin'ny 4 kilometatra de miankina bebe ny vatanao ny lavan'ny lalandra ihany koa fa tena fahagagana betsaka mihitsy no miazona antsika andesy anao reo zavatra rehetra ataontsika ary sika tsy mila manana ilay toetra hoe tsy tiako aoko zao fa tsy mila an'izany tsy milamina zany fa tena mila an'izany ianao ary satria sika tsy maka fotoana anaovana zany zavatra zany no ananantsika toetra mangidy sy mirehadrehatra eny de mipetraka eny sika de malahelo ny tenantsika de manao lolopo amin'ny olo-kafa zay mankafy ny fiainany raha tokony anao fanapa-kevitra fotsiny sika fa hoe ankafiny atsika ihany koa amen zao tsisy olona manao fetoana de amin'ny osmahi aza zao manao feto anao ianao manina raha manao anao ampahitsiana mila tena aritsika zany toetra zany tsia ok zao afaka atao tsy misy zany zany ve tsy be loatra zao afaka milaza zavatra aminareo ve tena mendrika zavatra lehibe foana ianareo isaky ny mihetsika zavatra rehetra azonao sy ny zavatra rehetra ataon'ny olona ho anao tsy voatery zavatra zara fa mendrika anao foana Matthieu 20:9 ary noho ny tany Betania Jesosy no nisy tao an-trano Simona boka de nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra afaka lazaiko hoe tena lafo tsy tsaroko tsara fa toy mitovy amin'ny karaman'olona ray volana io na ny ohatr'izany io zany tena tsy fahita sy lafo be
fa dia nahidiny tamin'ny lohan' Jesosy zany raha nipetraka teo amin'ny latabatra izy fa rehefa hitan'ny mpianatra zany dia tsy nankasitrahany. Ainareo zany tsy mankasitraka zany zao. Nilaza hoe inona azo zao fandaniany pôna izao. Zany ka fandaniana nalaina miveranga le zava-manitra dia natao teo amin'ny lohany daholo. Io zao afaka namidy lafo be dia ilay vola be afaka nomenany manitra indray avy eo ohatrany hoe ara-panahy ery. Hitanareo indraindray sika feno fomba mpivavahana ka tsy makafininina mihitsy. Amen. Fa hoy Jesosy hoe zay tena nalala mihitsy ho izy taminy hoe maninonareo no mampalelondra vehivavy tena fiderana mahafinaritra sy asa sono no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva. Fa za tsy maho eto aminareo mandrakariva. Dia jereo ty izao. Fa izy no napidiny zany menaka manitra zany tamin'ny tenako dia ny anamboatra alevina no nanaovany an'izany. Zao no tena tiako lazaina amin'io teny io. Le fanehoam-pitiavana sy sorona lehibe io zay nataon'ilay vehivavy tamin'i Jesosy. Zay tsy tena resaka zava-manitra izy io, fa resaka faniriananao zavatra izy io. Io dia faniriana anankiray amela zavatra manan-danja haiko so inona zany. Ny anarako io tavoahangy iray io dia zavatra mitotalo karama herin-taona. Karama herin-taona. Ka izy zany naniry afoy ny karama ny herin-taona dia tena toreny fandaniana lehibe ireny zany fa Jesosy efa niomana ho amin'ny fotoana sarotra indrindra zay nanana ny fonizy mbola tetỳ an-tany dia ilay andehananao amin'ny sahany Getsemane io manany ara-tsaina fihetsem-po sy ara-panahy ho an'ny fahafatesany sy ny anomboana azy. Fa hoy izy hoe zay zavatra nataony dia nanomana ho amin'ny fandevenana. Misy olona mahatakatra lazaiko ve zao satria zany fanehoam-pitiavana lehibe izany ilay fifaliana tsapany ny amin'ny sorona nataony dia nanomana azy ho amin'ny fotoana sarotra manaraka zay efa ho tonga amin'ny fiainany. Marina eo fideran'Andriamanitra. Dia araka ny voalazako nanao fivoriana zay omaly hariva dia niaraka tamin'ny olona dia nisy iray nyteny tamiko izy hoe rehefa nandro aza dia nieritreritra hoe inona no afaka omeko an'i Joyce te hividy fanomezana ho azy fa hoy ny iray hoe aza manome zavatra azy fa devy nomena an'izany. Ohatra ny efa ndresaka tamin'Andriamanitra mikasika izany aza zany tsy mbola tena nandinika tsara an'izany fa tena miezaka ny falo an'i Dave fa zao za falo an'i Dave na zany aza hoy izy hoe fa avy eo tsapako Andriamanitra nanao hividy fikapohana golf ao an'i Dave za tsy nalala hoe milalao golf izy dia hoy hoe nahoana ary tsy alalany olo hoe milalao golf Dave ka nyzany aza zao ilay teboka ngamba ny zavatra farany tsy dia ilainy vadiko eto tany dia fikapohana hafa fi olona io no tarihan'Andriamanitra mividy fikapohana ho an'i Dave fa zao zany zatka tena fikapohana tsara ary za moa tsy tena mahay tsara zany fa Dave ny teny hoe tena lafo be ilay izy sy hitanareo zay nataony Dave malay hariva zany hoe nanokatra io fanomezan'io izy dia nandrovotra ilay baoritra dia namoaka izany tao efa hoy ny telo nanehoany ilay firavaka nipetaka teo amin'izany. Hitanareo reto zany hoe tsy teny hoe firavaka sarobidy fa hoy izy hoe hitanao ve reto napetra ndray iny dia nilazainy ilay karazan'izany sy izay mety ho alafina ka na dia saiketiko aty azy ilay izy androany mba atao koatra dia izy hoe tsy tiako esorinao ilay fony eo amin'ilay fihazonana azy satria tsy tiako aloto io dia hoy koa izy tiako apetrako tsara eto ty azonareo tandremo tsara iny ary zao no tiako lazaina dia efa tsy nitady io fikapohana io fa tena lehibe loatra zany fa tena nitahy azy be zany ary tena faly be ny amin'izany izy dia tsy haiko izay mbola hitranga amin'ny fiainany Dave na izay mety asosotra azy ihany koa sy ny ohatran'izany fa Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika dia te hanao zavatra lehibe ao anampy antsika hifandanja amin'ireo zavatra mahasosotra amin'ny fiainantsika. Dia hitanareo zao tsy hoe te hanao zany zavatra zany fotsiny amin'ny fiainantsika izy fa tiako iainao akoa nareo miasa amin'ny alalan'ny olona Andriamanitra ary zany fitahin'izany tonga tamin'ny Dave avy amin'ny olona izay te iainao an'Andriamanitra
lay fanomezana lehibe nrotsaka tamin'i Jesosy no ilay vehivavy naniry ny aino an'Andriamanitra. Ary tsy ny ataony olona ihany, tsy hoe mila manao zavatra mihoatra kely amin'ny fiainantsika indraindray isika, azonareo tena tsara no mahazo zavatra izay tena nandrandrainao. Fa mbola tena hafa mihitsy rehefa mahazo zavatra ianao izay ianao fa tsy tokony ho azonao, fa Andriamanitra nanomezany ianao ho fanomezana mba ho atolotra anao manokana izany. Amen. Dia mila mivelatra kokoa isika, amelan'Andriamanitra hampiasa antsika ho fitahiana ho an'ny olona matetika. Hitanareo matetika mieritreritra, izany hoe misy olona tsy mba maniry hanome ny manitra akory aza, fa misy ireo karazana vondron'olona izay miara-manampy ny manitra isika rehetra, etsehan'ny olona izay tena manitra daholo. Fa nareo matetika misy olona tsy dia tena manitra izany, na izay heverantsika azy loatra, tena manina moa ny manome azy an'ity. Izy aza mbola manana noho za, le izy zany matetika tsy le resaka fanomezana mihitsy, fa izay resahanao amin'ilay olona no mikaonty. Fa resaka ilay olona mahalala ny lanjany zany sy ny fiahian'ny olon-kafa azy. Dia hitako fa mila fanindriana koa isika hampiasa ny fananantsika, dia nibetsaka amin'izany, dia nibetsaka amin'ny volantsika, dia mba ahatonga antsika ho fitahiana ho an'ny olona. Dia tsy mila be fanahiana ianao, fa raha tena fitahiana ho an'ny olon-kafa tokoa ianao, Andriamanitra dia mikasika olona foana hitondra fitahiana miverina amin'ny fiainanao. Marina ange tsy ianao no manome an'Andriamanitra. Amen. Tena tiako izany afatra izany. Ary aza mankalafakala zany ianao. Tena. Aza tsy mankasitraka. Zany ange zany tsy mendrika izany. Zao. Tena mifandanim-pony izany. Efa kanjo afiny izao. Hitanareo zao. Antanin'ny olona izay tiako matetika, dia hitanareo inona no fialam-boliko dia azonareo tena miasa mafy amin'ny fiainako ary tsy ny hoe ananako lanjy zany, fa dia korotana dia reraka sy ny fara tamin'ny fahamainana zany no antony ampianarako olona karakarantenany zao. Fa na zany aza ny foko aloha dia tsara. Niezaka nanao izay nohevery fa tokony ataoko, fa nanao izany mihoatra ny tokony izy. Fa tena niasa mafy fa tsy tonga tany famantarana izay mba tiako atao akory a. Avy eo tady izay matarako izany teo amin'ny taona vitsy lasa, dia nisy olona nanontany ahy maly ny fialam-boliko fa hoe mbola mitady ny foana aho zao, fa iray amin'ireo zavatra nanapahako hevitra ho tiavo dia ny hatsarana. Tia zavatra mahafinaritra, ny fanaingiona izay mahafinaritra rehetra, kojakoja mahafinaritra, fitaovana mahafinaritra. Hitanareo ty trano ty zao mahafinaritra, dia tiako izany. Hitako tena manampy ny osotro toroteny eto izany. Amen. Ka tena ty zavatra tsara, dia hitanareo zao tsy miala tsiny amin'izany a. Tena tia akanjo tsara ary mety manana mihoatra ny ilaiko aza fa mizara akanjo betsaka koa, ary tsy maninona izany. Za miasa mafy dia hitanareo tian'Andriamanitra hanana karazany zavatra izay tianao ianao. Ajanony ny fiheverana hoe ianao zany dia hoe afaka tsy manana izany, afaka tsy misy izany. Za tsy manosika-hevitra iaina mihoatra noho izay zakanareo dia vidy zavatra izay tsy takatrareo dia ho titena sy tsy jery ny hafa mihitsy, fa miresaka mikasika ireo zavatra hafa aza ilaitsika eto sy ery amin'ny fiainantsika. Dia ilay kasika kely izay manampy zavatra kely ho amin'ny fiainantsika. Zany hoe za zany tsy mahatakatra hoe inona mafaly amin'ilay fikapohana baolina, fa andevy zany. Zany hoe aminy ohatrany zanany vaovao reny zany milaza aminareo, tsy misy mahazo mikasika izany zavatra izany. Re olona asehon'ny olona rehetra izany. Isaky ny mihaona amin'ireo mpanao golf izy dia jereo ty fikapohana vao azoko ty. Hoy izy hoe ny ianao kosa dia vitana daholo ny rehetra zao ny zava-mitranga ao amin'ny fianakaviako rehetra, dia lasa afatra ao anatin'ny 420 ora izany. Vao azony teo amin'ny 420 ora teo ilay fikapohana, dia efa hitany netiko sahady zany androany, dia izy hoe entinao aiza iny zao, dia tsy efa ho any amin'ny 4 sahady iny zao.
hitanareo zany fanamby ary de fa nomen'Andriamanitra anao fikapohan'io mba hahafahako mitoro tsara indray androany mariny andao de rahaitsika Andriamanitra zay koa ny taletako ie fantoka amin'izay ataonareo mety sy ataonareo tsy mety firy amin'ireny tonga eto zao mantantena matetika raha toka reny tsara na tsy mba manana vitsy avy eto zay mahita fa tena olana ao anao ihany koa zany hitanareo zao ary ve mba reny tsara eny ary fa maky zavatra ao anareo nilaza anareo zao re olona mila menareo fotoana kely fotsiny ahetso zany zay nge tianareo koa fa mila miresaka am'ireo madama fa tena magaga ny vehivavy zany hoe ny marina mipahitsiana wow tsy naposiny adama mihitsy zay ho azony avy tamin'ny eva zao mety hoe zany hitanareo izy ny lehilahy de tsy hitany koa zay etsony azy ka nijery izy de nanao hoe olona de lasa hoe vehivavy zany dada sy neny nijery tele zao ankoatra zany ty zao de avy amin'ny boky ray ny vehivavy matoky zay afaka azonareo ary raha lehilahy ianao de afaka iverenao indray le tany aloha hoe olona fa afatra mitovy ihany ianareo na izany aza mama sy dada mijery tele de hoy mama hoe tena reraka sady efa aliny zao ka andeha atory de nitsangana izy de nakany an-dakozia nanao sandwich ho an'ny sakafo rapitsy de nanadio fasiana voninkazo de namoaka hena avy tao amin'ny fampagatsiahana ho an'ny sakafo hariva manaraka de nijery ny fitoerana sakafo maraina nameny fitoeran-tsiramamy de nametraka sotro tamin'ny toerany nametraka vilia-mbola tabatra de efa nanomana kafe ho an'ny maraina manaraka de napiditra lamba lena tao amin'ny fanamainana de nanao lamba maloto tao amin'ny fanasana azy de nipasika lobaka nanjaitra bokotra zay nilatsaka de nangonana kilalao zay tavela-ambony latabatra namerina boky telefôna ho amin'ny tiroara de nanondraka ny voninkazo de nanala ny fako tamin'ny toerany de nanany servieta ary nanoky izy de saika ao am-pandriana de nandalo birao izy nanoatra taratasy ho an'ny mpampianatra de nanomana vola ho an'ny fitaovam-pianarana de namoaka kay avy ambaseza de nanisy soni ho an'ny karatry ny namana nanao zany anaty valopy hanomana azy de nanoatra lisy-traingana ho an'ny fihetsenana manaraka de nametraka zany rehetra zany tao anaty poketrany nanisy menaka antarehany mama de nanisy zavatra hafa koa de niborosiny nifiny koa nanadio ny ohany ny antso dada fa nga ianao tsy atoron-dray efa andeha hoany mihitsy aho izy de nanisy rano kely teo amin'ny lovianalika izy namoaka ny saka tany velany nakantoka fa vohitsara ny varavarana lasa nijery ny tsirairay avy tamin'ireo zaza de nanapika ny jiro nanantona akanjo de naniba maloto tao amin'ny fitoeran-damba de nanana resaka kely tamin'ny zaza ray izay mbola nanao entomody de nanao alarma tao amin'ny efitranony izy efa nanomana ny akanjo ny entiny manaraka nanamboatra fitoeran-kiraro de nanampy tamin'ny lisitra ny zavatra telo atao manaraka fa tamin'izay fotoan'izay le vady no nanapika ny tele de nilaza amin'izay fa andeha atory avy hatrany de lasa tokoa izy fa ilaza zavatra aminareo madama mafy nareo laza nareo zao ny antsipriany ataony vehivavy sy iandraiketany ao an-trano ao ianareo lehilahy tsy hainareo mihitsy zay natolotr'Andriamanitra anareo tena tsy anananareo hevitra mihitsy zany de atory de nitsangana izy de lasa ary mariny zany vehivavy no mandamina ny zavatra reo antsipriany rehetra madinika zay tsy nisy ny saina akory ka avelao hoe tena anareo tsy tokony anontany tena akory ianareo hoe izary ve reny tsara tsy tokony mila manontany ianao raha toka vady tsara mila manomboka mankalaza ny zavatra rehetra ataonao ianao satria ianao tena mahagaga zany hoe tena mahagaga mariny ndao mba tiafatsika ny renydrehetra eto Alleluia! Lehibe ny Andriamantsika, amen. Ka tiako hanomboka ankalaza ny ataonao ianao, tsy natsanganao meloko zany ianao. Ny marina efa voaporofo zany.
efa nilazaina ara-tsiantifika ny expert nanonatra hoe rehefa mahatsiaro meloko sika dia misy hormona mivoaka avy amin'ny vatantsika izay mirona mankany amin'ny aretina sy ny olan'ny fihetsepo fa tsy natao hoan'ny eloko sika. Ianao tsy voatery anao toetra hoe za mbola tsara noho ny olon-kafa izany, fa ianao koa tsy mila miodikodina amin'ny saina ny zavatra rehetra izay tsy mety aminao eny foana, fa olona mahagaga ianao, ary tena marina izany, tena olona mahagaga ianao, ary aza mamela olon-kafa ampatsiaro anao ho ratsy izany satria ianao tsy izay veriny fa tokony ho ianao izany. Ny any ilaina ataonao dia no ankasitrahan'Andriamanitra fa tsy ho an'olona. Amen.